Faliana aminay no mandroso ao tokantranonao ny fandaharana meteo indray no arahanao amin'izao fotoana izao manolotra ny fiarabana tokolasy tokovavy. Araka ny sarin'ny zana-bolana dia ahitana front lehibe na andian-drahona ato amin'ny fahadra-masina atsimon'ny Madagasikara ato, ary misy andian-drahona lehibe izay ranomaso ihany koa ato amin'ny fahadra-masina avaratry Madagasikara. Ny nandrafitra ny andro dia mbola ny alina malefaka ary tsy maro toerana hatrany. Toy izao manaraka izao ny toetr'andro no vinavinaina amin'ny rapitso fahafolo ny volana novambra 2024. Anorana malefaka ny faritra Sava sy ny faritra Analanjorofiny, olalovan-drahona kosa ny faritra Diana sy ny faritra Bongolava ary ifandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra Sisa sy voatonona teo. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia hipoitra indray ny orana tandrifin-drahona malefaka mety ho araha-kotroka manomboka amin'ny faritra Melaky sy Menabe iny, hitatra amin'ny faritra Bongolava sy Tasy izany, indrindra ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina ary ifandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra Sisa fa olalovan-drahona hatrany ny aty amin'ny faritry Diana aty. Mikasika ny maripana indray no arosanao manaraka izao. Ny maripana ambany indrindra dia misy fidinany kely ny faritra atsimo andrefana fa hiakatra kely kosa ny faritra avoany andrefan'ny Madagasikara. Raha ny tarehimarika izao ety amin'ny faritra ny avoatany dia 12 hatramin'ny 13 degré Celsius. Ny amin'ny faritra morontsiraka kosa manodidina 12 hatramin'ny 15 degré Celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia isy fidinany ny maripana ny amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara fa hiakatra kosa izany ny amin'ny tapany avaratry ny avoatany. 13 degré ny ambony indrindra hitantsika ny Maheva tanàna. Ny aty amin'ny faritry ny atitany dia 17 degré Celsius. Ho an'ireo firenena vitsivitsy sy manendrana ny Madagasikara indray dia tsara ho fantatrao ihany reto manaraka reto. Anorana tandrifin-drahona ho amin'ny rapitso ny faritry Paris, tahak'izay ihany koa ny faritry Bangkok, ka ho tsara ny andro amin'ny ankapobeny faritry Milan sy Johannesburg, ary anorana malefaka ny faritry Nairobi. Ho an'ireo nosy manodidina ny Madagasikara indray dia anorana malefaka ho amin'ny rapitso ny faritry Seychelles ary ifandimby ny rahona sy masoandro ny La Réunion sy Comore, anorana malefaka ihany koa ny faritry Maurice. Dia izay tompoko lahy sy tompoko vavy no azonao rosoantsika ho amin'ity alina ity, mirary soa anao hatrany izay ary mamy fotoana anao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.